Asan'ny apôstôly toko faefatra. Petera sy Jaona niatritra ny sinedriona. Asan'ny apôstôly toko faefatra, andininy voalohany hatramin'ny 12. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka izy, dia inreo tonga teo aminy ny mpisorona sy ny lehibe ny mpiambina ny tempoly ary ny sadiseo. Fa sositra izy noho ny nampianarany apôstôly ny vahoaka sy ny nitoriny tamin'ny alalan'i Jesosy ny fitsanganana amin'ny maty. Dia nisambotra azy izy ka nanao azy tao an-tranomaizina ambara-pahamaraina ny andro, fa efa hariva ny andro tamin'izay. Kanefa maro tamin'izay nandreny teny no nino, ka dia tonga tokony ho 5,000 no isan'ny lehilahy. Ary noho ny maraina ny andro, dia niangona tany Jerosalema ny mpanapaka sy ny loholona sy ny mpanora-dalàna sy Anasy mpisorona be sy Kaiafa sy Jaona sy Aleksandro mba amin'izay rehetra mety ho avan'ny mpisorona be. Ary rehefa nataony teo ampovoany izy roalahy, dia nanontaniany hoe fahefana manahoana na anarana manahoana no nanaovanareo izany? Ary Petera feno ny fanahy masina dia nanao taminy hoe, ry mpanapaka ny vahoaka sy loholona, raha adininy izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny nahasitranan'ilay lehilahy malemy, dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, izay no homboanareo tamin'ny hazo fijaliana, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsanganan'io lehilahy io finaritra eto imasonareo. Ity no vato izay nilavinareo mpanao trano, nefa tonga fehizoro. Salamo 8:12. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenan'ny olona izay hazontsika famonjena. Ary noho nahita ny fahasain'ny Petera sy Jaona izy, sady nahalala fa tsy mba mpahay lalàna na nampianariny izy roalahy, dia gaga izy. Ary fantany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy roalahy. Ary noho nijery ny lehilahy izay efa sitrana nitsangana teo aminy izy, dia tsy hitany izay havaliny. Ary rehefa nasainy niala teo amin'ny sinedriona izy roalahy, dia niara-ny saina izy ka nanao hoe, hataontsika ahoana ireo lehilahy ireo? Fa efa nanao famantarana malaza tokoa izy, ary fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema izany ka tsy azontsika lavina. Fa mba tsy hielezan'izany tsony amin'ny vahoaka, dia aoka ho rahonantsika izy mba tsy hiteny amin'izany anaran'izany tsony na amin'iza na amin'iza. Ary niantso azy izy ka nandrara azy tsy hiteny na hampianatra amin'ny anaran'i Jesosy iny tsony. Fa Petera sy Jaona kosa namaly azy ka nanao hoe, tsara ao nareo na marina io mason'Andriamanitra na tsia ny anaiky ianareo mihoatra no Andriamanitra, fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay. Ary rehefa norahonany ray izy, dia nalefany, fa tsy hitany izay hampijaliany azy noho ny tahony ny vahoaka, satria izy rehetra nankalaza n'Andriamanitra noho ny amin'ny zavatra efa natao. Fa efa tsy omby 70 taona raha lehilahy izay nanaovan'izany fahamantarana nahasitranana azy izany. Mivavaka ireo kristianina. Asan'ny apôstôly toko faefatra, 17 hatramin'ny 130. Ary rehefa nalefa izy roalahy, dia tonga teo amin'ny namany ka nanambara izay rehetra nolazain'ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona taminy. Fa rehefa nandre izany izy ireo, dia niara nanandratra ny feony ho amin'Andriamanitra ka nanao hoe, Tompo, ianao no nanao ny lanitra sy ny tany, ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny, ary ny fanahy masina no nampitenenanao an'i Davida razanay, sady mpanomponao hoe, nahoana no mitabataba ny jentilisa, ary misy saina anohany foana ny firenena? Ireo mpanjakan'ny tany nitsangana, ary ny mpanapaka niangona hanohitra ny Jehova sy ny Mesiany. Salamo 2:1-2.
fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanànyity Herode sy Ponty Pilato mba amin'ny jentilisa sy ny olon'Israely hanohitra ny mpanomponao masina de Jesosy izay nohosoranao mba hanao izay notendreny hitananao amantsainao rahateo hatao. Koa ankehitriny Tompo, jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasaina rehetra, ombany any injiranao ny tananao hahasirana sy ny anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Ary rehefa nivavaka izy, de niovitrovotra ny trano izay niangonany, de feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Niombonan'izy ireo avokoa ny fananany. Asan'ny Apôstôly toko 4, andininy 12 hatramin'ny 17. Ary ny ray fosy fanahy ny olona rehetra izay nino, ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia iray aza, fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Ary tamin'ny heribe no nanambarany apôstôly ny nitsanganan'i Jesosy Tompo. Ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy, fa izay nanana tany na trano raha nivarotry izany, de nitondra ny vola vidin'ny zavatra lafo, ka napetrany teo anolohan'ny tongotry ny apôstôly, de nozaraina tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. Ary Josefa, izay nataony apôstôly hoe koa Barnabasy, izany hoe raha dika zanaky ny fananarana, Levita, avy any Kiprosy no firazanany, de nivarotra ny sahany, ary nentiny ny vola vidiny ka napetrany teo anolohan'ny tongotry ny apôstôly. Ny fitiavanao riray no mampivoriana izao, miodidina ny zanakao, miderany fiantranao, de rainay ny Fahasoavana tsy takatra ninanirinao atr'izay, hampiditra anay riray ho amin'ny hasambaranao, de Fanirinaw ray be fity
zanaka Zahay riray no ny fitiavana